tsika inge zao tsy ao anatin'ny ara-dalàna mihitsy sambany tamin'ny tantarany tanàn'Antananarivo amariny vohitra azy be dia be ny PDS nandalo fa zao vao misy PDS tsy manana mpanaramaso. Zavatra ohatran'izao no fanararotanay ilazana hoe ny tena antsika hoe tsy manao politika, tena manao politika fa manao politika ho an'ny tanàna, manao politika ho an'ny mponina fa tsy manao politika adila na politika politisianina. Za amiko manokana izay mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo niongana vokatry fifandirana raha voka-pifidianana teto amin'ny tanàna Antananarivo dia mahita hoe tena mila ezaka be mihitsy ny amerenana ny tanànantsika ity renivohitry Madagasikara ao anatin'ny valan'ny ara-dalàna. Tsika inge zao tsy ao anatin'ny ara-dalàna mihitsy sambany tamin'ny tantarany tanàna Antananarivo amariny vohitra azy be dia be ny PDS nandalo fa zao vao misy PDS tsy manana mpanaramaso. Tsisy ilay rafitra mpanaramaso ao ka ny mponina Antananarivo mihitsy izay mijoro tokony andraikitra ny tokony anaramaso ny fiainana isaky ny fokotany ary ampitan'izany amin'ny tokony andraikitra afaka manova zavatra. Fampahitana alo be loatra ilay zavatra tetina atao lerana izy dia tokony jerena arak'izay satria hita ihany hoe parcours teo am-piainana hoe tena ingety viva nefa ananam-bola be tsy tokony tsoforoany afahany tena mahavita. Avela hoe zotrongisany bulldozer no bulldozer misy fa aty amin'ilay fikonan-doha azy ao zay angeno mampitabatabana eto mitovy ny hevitritsika hoe tsy azo atenaina ho azy fotsiny amin'izao io hoe dia tena tsy hitovy amin'ny fikonan-doha teo. Ny fikonan-doha teo aloha matsa ange dia fampiavakavanana an'ilay miady mifanaritaka amin'ny fifidianana rehefa andimby fitondrana hiady ho président. Ity kosa dia hoe fikonan-doha hanorina hatrany fotony repoblika vaovao dia eo amin'le aloha ataontsika hoe laza adina eo amin'le zavatra ilana valiny amin'le mpikaon-doha zany zay arakarak'izay no avanana tsy avanana ty tondra fiovana tena lalina eto amintsika sa tsy sa numéroana repoblika fotsiny miova dia mpitondra fotsiny miova. Antso manaraka indray ary beraba tompoko salama eny ary nytiko tenenina dia zao araka teny bona teo hoe raha le mpanoana sy mpamaso zany tsy maintsy ataoko hoe 75% neviny zany no ampiasainao raha izay hoanana ka ono hoany io zao hoe maninona moa zany eny amin'ny concertation eny fikonan-dohatsika ity hovaina misy indray zany le fifidianana ny any amin'ny fokotany zay fa tenenina hoe any amin'ny foko président tany ataony zany ny ava-mandaviny zany atao fifidianana maninona indray fifidiananareo filohan'ny repoblika raha atao isaky ny faritra problema zany amin'izay mba vitsivitsy tokoa jerena ao anatin'iny ray andro iny afaka tsy maninona mihitsy ohatra hoe mba ao anatin'ny atao hoe herinandro zany fifidianana isaky ny faritra indray no atao tsy problema mandray ihany koa raha ohatra hoe vorina ny olona dia ohatra amin'ny kianja lehibe anankiray dia voatorazanarana eo daholo vitatra ihany dia amin'izay fotoan'izay ka mataoko hoe miena kokoa mba mety hoe risika amin'ny ala-bato amin'izay sady mety hoe mba moramora kokoa ny amin'ny tany le resaka momba fifidianana président de la république ange tsisy milaza amintsika hoe tsy maintsy ohatrany hatramin'izay raha tena anao ianao amin'ny fahefana faritra ianao fa tsy ataonao saritsariny fotsiny dia terena hiaraka fotsiny faritra mety mahatsara zavatra ary mampiombona antsika malagasy mihitsy no hoe solo tena isaky ny faritra no manangana président de république anankiray dia amin'izay président ny faritra rehetra io fa tsy izy tsony le hoe anjaran'ny atsimondray zao fa ny avaratra efa nitondra ny avoatany efa nitondra ny atsinanana efa nitondra manao any taondray ary miaraba miaraba sokola rabanao président vahiny sady efa tompotrano sotra ny paharitsika amin'ny tombonandro no ny famondrapony fa tsy hoe mahay mandamina tsika nao endritsika gasy tena mena tombonandro raha tsy madititsika re olona madititsika ary tokony faizina be fa mbola Andriamanitra mamindra fo io mampirafy azy tsika président mampirafy azy tsika ry mpanao gazety mampirafy azy tsika ry mpiraitan'ny vatana mampirafy azy tsika re olona
Andriamanitra saro-piaro reo olona. Andriamanitra saro-piaro. Boky teny feno nafatarana an'izany fa tsy fantatry ny tolo zany. Na dia endara ny tolo misy fahalalana, misy fetany. Itsika ny tolo ny tokafatsika, ny itsika ny fadiny ny ety ambanimbany atenatenany. Fa raha misy antanatohatra amin'ny fiainana reo olona, tsy misy zao rehetra zao raha tsy misy le pahary ny teny dia misy ny tany ondany. Dia rehefa manao zavatra dia izy ny atao voalohany, izy ny atahorana, ny fadiny no atahorana, ny teny no arahana. Tsy mahefana inona tsika raha vao misaraka amin'ny voporofo zao, za tonga dia samy teny. Fa raha izao zava-misy zao dia tsy mampilamina io. Satria tsy mitovy hevitra, tsy mamela heloka, indrindrandrindra fa nahazo fahefana. Mila mamela, mivitsy mikitra ny riry, iteny an'Andriamatoa Andravelo fa izy tsy tonga teo raha tsy niaseseny ny valide le 8 cm. Donc tompona hitako ny faninana taminy tompona ndraikitra koa. Tsika vahoaka malagasy izay nifidy azy, na kely na betsaka, tsika nanaiky an'le halatra sy ny tsy fahamarinana. Manaiky ny tsy fahamarinana, tompona ndraikitra daholo. Tandremana tsara ny zavatra tenenina fa tendu be ny situation. Aza manome vahana ny fisaratsarana indrindra fa nareo mpanao politika. Tena marina izany aza dia mihevitra hoe tonga lafatra. Fa samy tompona ndraikitra daholo, samy tompona ndraikitra tsika ireo olona. Ie. Ohatran'ny niova-kely amin'ny isan'andro ny langaziny tonton Alain. Samy tsika mamoaka ny anjara andraikitra tsika na tonga n'ity tanitsika ity manompo olona Ndawary. Mpitondra. Ie. Antso manaraka ary. Beraba. Ie. Naninona re? Nahoana indray zany. Ie. Malalaka ny fidirana mbola manana fotoana lava be tsika mbola afahana maneho hevitra zay indrindra. Zao zany le hoe tsy tokony andalo fotsiny ty vanim-potoana anaovana an'ity fihaonan'om-pirenena ity fa samy ndao fotoana ny anjara biriky ndao ary miaraba tompoko. Mahasalamana to. Manao any. Salama tsara hampisotra. Andre magaganaly hoe tany kona ohatsy landera ohatra. Efa afaka mame fanazavana fa fomafomako ny hevin'olona hoe misy fetraikany any famatsimbola resam-pirenena raha teny landera fa militaire tany vahiny. Asa mba marina re zany tsy marina. Fomafony ohatra koa any zany amorankoroma zany. Vahiny tompony tany. Dia hoe todisy fetraikany ka marina vizy sa tsy marina ohatra ny Vaderos, non, tsy asa mity. Ahoana? Sitetsy manapaka an'io, tsy azo mety ro malagasy io. Ohatra zay zany na inon'olona fa raha salana zany misy ty ny fanadirana tany dia marina moa zany dia marina kareto zany ka kory atao. Na hoe tsy marina zany dia bon, any malagasy ny tany, lasa lisa vahiny laniera ampito fasina batampo tomponio fa tsy lisa vahiny any malagasy io. Ohatra zay koa nyana rehetrarehetra malagasy fa tsy lisa vahiny. Lasa lisa mandeha. Ataovy tongany amin'ny fikaonan-doha zany ny tany ohatran'izany zaza hoe be tsy mitatatra io dia tena hoe atsika malagasy be tsy mitatatra manatantara io vakoka io tsy tokony ho kasihana io ny vary ambolena eo be tsy mitatatra, ny trondrom-pino eo be tsy mitatatra, gano-pino eo be tsy mitatatra dia vary trondro gana anatina sehatra manatantara ary tokony hanana vidiny hafa mihitsy eto amintsika fa ty totofanyity vakoka io asany PDS moa tsy afaka avy dia hiditra amin'izany angavany raha sarina tsy sa alahoana Dawary raisina anao miaraba tavoko miarabe miaraba nareo tompo radio miaraba ny vahiny miaraba toko manaraka ny mpandarana misaotra betsaka monsieur Constant fa zao posany aloha ianao ndraindray ohatrany masiaka be amin'ny Andriamanjaka ny tsy dia voatery ho rasy dia sy mitatatra zany mbola indray andrenam-ponimerina ihany na be sy mitatatra avela sikeo ny amin'iny ditanao ara fa tsara fanahy aminareo nefa misy an'ilay anankiray resaka concertation nationale mitenenina nefa iny ampidirinareo foana le rangahy iny ny mikasika ny concertation aloha dia rariny tokoa raha tokony iainga avy any fotony tadio kosa nefa fa tsika mba tao hoe manana ny tao hoe manam-pahaizana tsika zany hoe tokony ho raisina zany avy any fotony hatrany amin'ny fokotany io dia nakatra ao amin'ny
commune dia hatrany amin'ny district dia ny manam-pahaizana isa-paritra foana mba manoa manatrika an'izany miankadre an'ireo vahoakatsika ireo fanadinana sitina dia tsy maintsy ho izany ny fandeha ny olana masy dia satria ny fampitokisasika zany lasa be mihitsy ny fampitokisasika ka lasa olana be oatsika io raha tsy misy izay fampitokisan'izay mikasika ny atao hoe firongony sy izay lasa any zay koa ny zavatra somary mampalahelo kely maninona moa izy ny tsy tonga eo nefa ny karana sy ny sinoaga zao sady amintsika atao hoe malagasy ka raha manatrika eo zay moa izy dinona no olana amin'izany na mba mametraka ny atao hoe heviny daoary manaraka dokam-barotra kely vetivety indray aloha tsika dia miverina manao ny fandarana eny ary miditra amin'ny tapany fahatelo amin'ny fandarantsika amin'izao fotoan'izao mbola mifantoka tanteraka ao anatin'ilay fikaonandoam-pirenena izay hanomboka amin'ny fahatelon'ity volana ity moa zany ny raha ny teny frantsay nampiasain-jareo zany dia hoe lancement officiel du processus de concertation zao manko le sy lasa de fa tsy duelacon tao aloha raisiny ianao miaraba tompoko salama e nanahoana miala tsy indrindra vahaolana ny tadiavintsika efa tsy misy rangaty teny antsaiko na zany teny fa zao vahaolana resaka fikaonandoam-pirenena inona moa ny atao hoe fikaonandoam-pirenena tsika rangaty tsy mahitsy tsika efa miolakolaka ny fikaonandoam-pirenena tsy manitra za manokana tonga dia zao ny hevitry ny anara resaka politika indray ny mesana andre matompo kolonely efa eo aloha io nefa aty aloha sarotra be zany amolana io sy zany nefa atsainy izy dia aveko izy io fa ny ambany rehetrarehetra sonoana daholo dia atsoina daholo ny rehetra eo anty midiry an'le hoe zitry nanota taminareo ny aoko itora baiboly zany teneniko zany fa raha misy mpitana ny fomban-drazana manana fomba hafa akoatran'izay dia mitenena raha misy olona ate manana solution akoatran'izay dia mitenena raha misy olona hoe akoatran'ny kristianina manana solution akoatran'izay dia mitenena fa za tonga dia miteny fa tsy miovy topoka dia ny fiainan'io tsy ampiaritsika izy ny olana zay tsy nanota taminareo ny aoko itora tsara nge zany le olona tonga zao mifampitoraka dia samy maty sambatra ny mpampiabana fizy natao hoe zanak'andriamanitra tsara nge zany ilaitsika nge zany zao raha misy ny tokony metandremana dia ny fo sika mitahiry alahelo tahiry io fo io nankota be raha zeran'io fo io raha vo tsy mamela heloka mifamelan-keloka re olona mahamaivana ary ny président io mino fa manana zay mpiandry nge io fa dommage le manodidina sy ny rehetrarehetra de foianina rehetrarehetra manodidina manana izy hoe aza vela fa raha tena izy avelatsika dia solona daholo rehetra eo mahazo fahafapo daholo tamin'ny ekiny fahatsony araka ny teny président io fa raha mbola izao hitondratsika azy zao fozeny io re olona tsy esantsika io ny firenena de midirena ry prétendantany zay mampilaro natao imezany fimokarana sonoa fotsiny tsika ahilitsika ny karana sonoa ny atsona izy hoe tsy ho tiany fireneny fa tsika tiavo ny firenetsika fomba mahana zao ina ona ny analana ny aya fa lasa forsina le izy nefa manitsika tsy mety zany re olona tsisy maro mety na iray ary fa ny atsona tsy mitovy ny abetany zay aloha fa dia mahaso tsy manery fa ny zava-misy no manery atsika andray fanapa-kevitra sotra betsaka miaindray aloha antso manaraka andray ary rehefa vonona izy rehefa vonona ianao dia rasina mpitiavana ary miaraba tompoko miaraba fa tsy maintsy eloavana fonany zany famelan-keloko zany tsy maintsy eloavana fibebahana mantsy izany bebaka aloha namina manitra ary davida kely tsy maintsy mibebaka ianao vavelany eloko fa tsy forsena koa fanamariako fotsiny iny fa za matokony FFKM davida kely reo FFKM reo matoky an'izay matoky sivy fa sivy isan-jato indray azavaiko indrindra miteny le tamin'ny alana filohany zany fa vonona tanteraka amin'ny andraikitra omeny firenena azy manana tsarapana fiangonana zay ny fijeriko azy tsy fiangonana izy raha vo tsy manana tsarapana bonne foi atao amin'ny FFKM
manokana dia tsy vaovao amin'ny fiainan'ny FJKM zany hoe fikonan-doha sy dinika zany fa farafahakeliny isam-bolana mba tsy ilazako hoe isan-kerinandro misy dinika fikonan-doha ao amin'ny fiangonana. Experience zany ananany satria ndrafitra anay zany dia mametraka an'izay hoe inona filakevitra roa farafahakeliny mifanaraka amin'ny fitsipika dia mihevitra tapaky ny maro mifanaraka amin'ny fitsipika fodalana dia zay no anaovana fandaminana dia mahatoky ny FJKM zany manokana. Fa ny akarany EM sy ny FLM no tsy haiko ny traiketany fa inoko fa mifakely izy fikonan-doha mantsy ny resaka eto manana expérience amin'izany zany fiangonana raha ny FJKM manoka ny FFKM manino an'izany sotranareo ia ny antenaina indrindra amin'ny FFKM manko zao dia voalohany tena anao an'le anamora mba tsy ho fifamelezana ny fielana amin'le fomba nampanjaka kely amboarika kely le tenin'le zaho no masika amin'ny Andriamanjaka tsy ny Andriamanjaka mampasika afa le fomba fitondrana Andriamanjaka zay dia le ialana amin'iny manampy be mihitsy rehetra ny FFKM afaka mampirisika atsika rehetra hiaiky tsy hoe miaiky heloka fa miaiky hoe nisy nataontsika teto amin'ny fifampitondrana teto amin'ny firenena to mitarika ny olona natao namelan'ny olona hanao mpanjakazaka kely hatrany amin'ny fokotanika hatrany amin'ny firenena zay ray dia le misarika ny olona hibanjina le mpikondo zany hibanjina foana n'le hoe tenerana hodina ifampitondrantsika eto amin'ny firenena ny tanjona amin'izy ity ary zay tenerana zay ho lasa ria anatin'ny lalam-panorenana ho lasa arofanina ny anaty lalam-panorenana mihitsy na any amin'ny préambule zany na karazana tovana anisan'ny lalam-panorenana mihitsy zay no tarafina ny fifampitondrantsika eto amin'ny tany sy ny firenena. Ndao ny antso manaraka ary tsara efa misy vonona dia ho raisina avy hatrany miaraba tompoko salama tapaka miezaka mafy mihitsy ny teknisianay aloha andrindra ny fidirana mpisesika be izy eo ndao ary miaraba tompoko miaraba nareo tompoko salama tompoko arapanakesanareo afanajana andrasana fitenenana fikonan-doha midesaka redareda be izy ao samy amokany eo ampony daholo ny zavatra nitoetratsika malagasy nefa dia ohatran'izao malaky manadina izao tsika miredareda be fa rehefa aoriana kely dia adiny le fikonan-doha nefa ny fifanarahana mihitsy ny tezavinao zany hoe hosoratana soratra zany zay zavatra ikonan-doha satria andanim-bola eo andanim-potoana fa ny tokony atao dia raiketina lalàna iainana mihitsy zany io anirina ka ny olona tsy mampiatra azy na olom-botendry na olona voafidy dia tokony ho sajiny zany hoe tsy ho adiny mihitsy zany le zavatra ny fikonan-doha zay mba tena mba fifikety sotra tompoko zay le tsara nresahana koa zay hoe inona satan'le dia inona mivoaka amin'ilay fikonan-doha zava-dehibe zay tsy hoe hevitra nangonina fotsiny dia atao haingona satria zany rehefa nisy teto tadidiko tsara mihitsy tamin'le faraparana atao tery MCC tena voarafitra anaty boky ny pejy eo am'roapolo teo eo nasiana mihitsy hoe komity mpanara-maso ny fanatanterahana an'ilay izy fa dia lasa ohatra ny andro zany any rinany inge zany vao tena ilaina le hoe ministeran'ny ny inona ty ny fanavoazana ndao ary ho raisina tompoko miaraba anao ary salama nanao ao alo verina fanitely efa mafana ny adevitra ary mafinaritra fa rehefa meny adevitra na anaty radio na anaty Facebook tsy ty radio ray ty any noko hatrany tele tsy miresaka toekarenao
ary mampalahelo mihitsy le zay tsy isy miresaka na le fédéraliste reo nresanao fédéraliste mba nanontaniako hoe de ahoana zany toekareny fa tsisy mahasamy resaka andrizy izy naray ary tsisy fantany akory nokay mitabatabatra amina député tamin'ny hoe budget provincial fa nanontaniako hoe fa ahoana moa natonga an'izy io foanana tamin'ny 73 ary naninona tsisy sanamerina io fofandimby teo tsy voavaliny akoriny dikan'izany tsisy rarahiny gasika le resaka toekareny de za zao manao sosikevitra hoe ary ny malahelo sady faly nahita olona miteny frantsay namoaka an'izy ary fotsoditra fa tsy afrikanina firenena teo lety afrika afaka no nyretiny nataony tsy haiko rubis le any Botswana io tsisy rubis mivoaka ny Botswana raha tsy efa rubis efa tonga de apetaka amin'ny tanany efa vitany zany manao phosphate any mamokatra ny gezarira tany Maroc fa taloha lefa tamina tany be fa am'izao fotoana zao i Maroc any manao mividika phosphate dans le monde satria any aminazy nahodina efa vitany alefany de farany a Rwanda ohatrany hoe namoaka coltan saina fanaovana batterie zany zavatra zany no fa tsisy mivoaka any coltan raha sy tonga de batterie de manino tsika tsy mavita an'izany nefa anantsika daholo rehetrarehetra mampalelo ingezoko bekostam mahino an'izany hoe ny safira gasy vidinin'ny Thailandais sy ny Sri Lankais fa avy eo amidiny façonneny de amidiny any Angleterre de izy mahasotombony be le tsika Britain lefa tany manao sosikevitra hoe tokony tsy zaka mivoaka eto raha tsy vita eto tonga de ampiasaina zay resaka toekareny zay faharoa manontany tena mihitsy hoe fa maninona ny karana tsy manao industrie de base eto fa commercial daholo maninona no entana second main daholo tonga eto amintsika eto na automobile na akanjo na inona zavatra efa nampiasain'ny olona daholo fa maninona nohatr' zany e dikevitra daholo anatin'ny concertation izany nge manjoatsika daholo ananatsika le to io fa maninona ny tsy haintsika nampiasa azy fa raha voaitsika io tsy mila zany hoe mpiara-monantoka anareo zany fa zany nanapotika n'ity firenena ity rehefa mpiara-monantoka de tompony dikany de raha mbola iaina amin'izay vikindreo atao foana ny atao netiko tena mialatsiny fa n'olona mampiasa volany zay tiany atao ny atao netiko satria izy mpiara-monantoka aminao aniko ary tsy le aondratsika fotsiny hoe tsy maintsy voahodina voaondrana mantena loza ngety zao hoe tsika manana nyreto zavatra tsy ritindry Macron sy ny Amerikana reto le akora stratégique reto fa itsika zao de efa manomboka tototra na automobile électrique sy ny sisa zany hoe reny nge mampiasa an'io hoe de anodiny eto tsika de tsy hanao batterie eto tsika zany